tenandreo le andeha ataontsika hoe vahoaka avy aty ambany tanàna angamba mialatsiny am'le fitenena mbalam-bahoaka angamba tena marina vo filazandry zareo azy zany iteny sy iresaka ny olona ny rano miakatra io ny rina victorienne ny rina moa tena fahafantarany be sy maro azy Andriamatoa Rakotobe ihany koa miarabanareo tonga eto amin'ny onjam-peon'ny Free FM dia mankasitraka miantrano faly manaja anareo tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny radio Free FM dia mirary soa ny vahoaka rehetra ambany tanàna satria raha malala ny zava-misy eny dia na dia mamono aina ary sy ny hoe anorona ny rano dia mbola mirary soa an'ireo vahoaka ireo. Ia tonga dia no avy hatrany ny anontaniko satria ianao moa anisany tena nanentana foana zany mikasika an'le hoe rano miakatra. Inona ny tena fototry ireo olana aloha amin'le rano miakatra? Zany hoe voalohany indrindra zany tena fototry ny olana dia eo amin'le tompon'andraikitra tsy mandray andraikitra. Faharoa eo amin'le fanotoran'ny mpanambola an'le tany zany dia lasa tsy afaka mivoaka izy ny rano tonga ao an-tanàna zany tsy tafavoaka ny tompon'andraikitra koa tsy mety mamoaka ny vahoaka ve raha malala mahazo azy dia ireo zany le zavatra misy ny olana amin'izao. Inona ny mahatonga ny tompon'andraikitra tsy mandray andraikitra? Satria ny tenenana an'izany dia nanantona izay tao amin'ny apipa dia rehefa nanantona tao amin'ny apipa dia nandray anay izy dia mifampiresaka tao. Oviny zany mbola tsy nisy akory orana dia efa nanantony zahay ary efa nampandrea sy ny teny fa raha ohatra tsy handray andraikitra tsika dia sy maintsy ho dobo ty tanàna ty satria efa hitany amin'le fanotofan'ny mpanambola ny tany dia nytao moa nanao an'le hoe tsy andraikitra io ozy ny apipa satria misy an'le bassin tampon zany raha hita madame Lalatina le ivoahany rano aty amin'ny tony tanàna ivy tony dia miandronao dia zay reny vao mandeha reo nefa tsetry ny fako tsetry ny fotaka efa tsy mety tsony dia mba hoe io no alalinina dia tsy andraikitra ozy izy io fa andrain'izay tandrifinay zahay fa zay ozy izy tsy manana azy satria io anie tsy vitanay resaka hoe imo zay foana mantsy le zava-misy ety amin'ny faritra ivy ety hoe efa nitombotra le andro zay vao manadio sy mikarakara satria hiditra rapitso ny raharaha na hiditra androany ariva dia izay no natonga anay nampaneno lakolosy tamin'ireo hoe andao hijerevo pokelin mba alalininy io satria niangady sy ireo le manao tana maro reo anie zay vitany sitratry ny herineo ihany nataony dia mibata kely amin'ny sobika sy ny ihany izy mialatsy ny andreo namandreo fa tsy hany mihitsy ny vahaolana fity zany efa tena lasa lalina be dia mila zavatra ngentany amahanany io dia nanantona ihany koa zay tao amin'ny be ny tanàna dia be ny tanàna nandray tsara fa hatramin'izao ohatra ny hoe antso anefitra nefa tsisy miheno zany tsy misy miheno fa mijery fotsiny ka asana hoe rehefa le tratran'le ohatr'izao zany le vahoaka dia mahafaly le mipotra tele sy miakatra radio hoe nanampy zahay zay zany le izy nefa jerevo tsara ny ety amin'ny faritra ivy fa misy miteny foana fa tsy le fanampiana ny vahaolana aminay fa le hoe ahoana ny voahany rano ety aminay zay zany le zava-misy eritrereto fotsiny hoe ianao anie amin'izao raha andeha aketo amin'ny etsenilany etsy ianao resaka 15 metra fa rano takin'iny lasa misy lakana lasa misy sarety dia mba eritserety raha impito fotsiny ianao vezivezy eo zany le retour efa 1400 ariary zay raha ohatra ianao fito mianaka zany dia totaly io amin'izany nefa ny zavatra eny anefa raha malala efa nanohanina reny manahirany dia zay ny anaovana iantsoavo amin'ireo olona mpitondra ambony sy andreo hoe mba ajereo le ty amin'ny faritra ivy mba avoay le rano satria inona mahafanjakana amin'ny fanjakana moa mahafanjakana azy eny afaka mamoaka an'izany izy sy afaka metida an'izany ny teknisianina marobe to amintsika fa izy zany tsy misy metida fa sahirandreo dia aloha asairanina amin'ny rano mihitsy aloha zay zany le zava-misy ary zay mampalahelo anay ety amin'ny faritra mba tonga nijery ny tompon'andraikitra ko ahoana ary ny tompon'andraikitra mijery fa io araka le fitenenana io maso mijery tsy mitondra mody zany hoe raha tonga eo zany le tompon'andraikitra lasa ohatrany hoe vao mainka ifamendrofendro fotsiny satria vahaolana ny katsahana hoe ahoana ny tokony ivoany ohatr'izao zao zay nandeha teny amin'iny faritra firaisana fahaefatra iny tamaly sarety no mitatitra an'le olona dia efa mba niezaka zany ny ao amin'le fokon'olona sy le ao amin'ny fokotany nijery motopopy eritserety 500 000 par jour ny ofan'io motopopy io 60 litres par jour ny laniny io volany zany re olona
fa e fanjakana zany tsy de alala mba nanampy zany ny benzerisera araky ny lehibe amin'ny fondresaky ny lehibe amin'ny fokota fa misofo ndray le potopopo meny benzerise isoranazy aloha fa hoe nanampy izy fa ny vahaolana zany de hoe mijerevonareo teknisianina ambony sy ny manampaizana rehetrareo a ny zavatra famoahana le izy aingana de aingana fa efa tsy aloalika tsony rano fa efa tena anorona sy mahamono zay le atongavana eto andriamatora kotobe manampy an'izay satria nareo moa tena miaina n'le zava-misy zany avany ambany tanàna nareo misotranao afaty ambany tanàna satria zay etoko inge ambany tanàna miarabanao de miaraba ny teknisianina de miaraba ny voaka zay mandre ty radio Free FM ity zay ny laha zay ny monsieur nirina teo zay ny vetimbetina taza maso zany tarafina tonga de hita zany ahoana ny anazavanao hoe tena ohatrany hoe misy fahasahina manko le hoe midina an-dalambe le vahoaka zany tahaka niny tranga omaly tampotampoka amin'ny 10 iny ahoana ny fomba anazavana an'izay ka indrindra matsy zany izy a matoa misy ny aretina de misy ny poira de miangavy kely madame Latiana zavatra kely tsotra fotsiny hoe marina sy nisy reny tenen'ny monsieur niriny reny zava-miantry reny am'izao ary betsaka ny zavatra finitao natao tao lohany io nanomboka mois d'octobre fa nytiana izy amin'iny madame Latiana ka mifanjakana mihitsy ny tena tsy izy aloha de ho ahitsy eto tsisy olakolaka tsony fa satria maninona fa zao tsy mampety azy vokaonao tsisy tsy mahay makalesona mifanjakana voalohany teneniko teto tamin'ny androny dideratsika ka mialatsiny fa raha aman-dreny fiadivana merina Tananarivo ne na vo azy teto taoko tompoko la Philibert Tsirana fidivana tamin'ny pasteur Andriamandato lehibe na Tananarivo merina Tananarivo ke na vo azy teo amin'ny toerany de tonga indray ny Filomary Karavalo manana ny fiadivany tamin'ny andro Razoelina ne na vo azy teto zany hoe tsy mahay makalesona mihitsy le filo tonga koa tia ny filo Eradonaromampianina de mbola mamorona de PDS nakio de resaka afafatra satria io zavatra io raha nomeny moyen PDS moka tamin'ny octobre ny vezivezany tany efa nisy fiapahana rano tafavoaka be da be tsy nisy ohatran'izao fa ny PDS tsy menao moyen tsy menyniny zao ndray enanay fa hosolona ray ny PDS efa misy resaka midikodina any zany hoe disy politisien zareo ny fiaina Tananarivo eto ny madame Lalatina raha mandinika tsara tsika malagasy surtout tsika Tananarivo eto tsy mbola nisy fahoriana ohatr'izao na azonao Tananarivo teto hatram'izay mbola mitesahako afa moa rehefa aveo tsisy fahoriana ohatr'izao satria ny lalana potika ny orona mijojo tsabona totaly teto Tananarivo zay de miantso mihitsy hoe catastrophe nationale zao fa tsy resaka kiananana tsony ny dikany io misy dikany lehibe io mpitondra nefany ohatrany lasa manao vonjy raha mivaky am'izao misy ministre mandeha amin'ny andro riva be maizina mandeha makeny ampefolo modrano mijery ny fahavoazana avao tsy zany de davinay fa olona hatram'izay de davinay io olona zay mbo nanateny olona nitsikera be io ministre tamin'ny fotoanandro de manateny zay tena hay io nefa zao ohatra miayay any zay satria na le fomba famaliny ara lasa mizara ministère roa zany le eny zay tsy mahalala tompoko zay de manizindrizina fa ministère mponina mifatatray mponina zay ao anaty rano mila vahaolona an'izay fa zay tsy mila hoe any fanajairina ny tany any zao tsy fataray zany fataray tsara mivola any fahavana Tananarivo afikiriny eo ny fanajairina ny tany tsisy etsinahina zany anie zay tsy mihita am'izay raha raha-mpanjakana moa zany fa ny fataray hoe ny ministre mponina na inona tenenina na inona lazaina io no angady anana vinahitana zay ny natao madame Nadine tamin'ny fahavelona teny aminay teny fa tsy hoe misy le rano de iazakazaka eno amin'ny andrivo jereny ameny feno fotsiny zany fahalalana azy fa aminay naninona tsy nisoroany ohatra am'izay ianao anefa tsofoko angenao de mataty ary etika de miteny tsotra fotsiny hoe le izy tokony mba atao amin'ny ara-dalàna zany le tsikera atosiny zavatra tenenina any tsy mba zazany amin'ny député anao ahodin'le olona radio ravaikiray ny ady hevitra hoe 4-4 veo ite zao hoe nakany mihitsy zara kotobe tompoko fa tsisy 4-4 rany na ray ary tsisy député mbola nazo 4-4 fa andona saim-bahoaka tsy atika amin'ny fahantrano zany tsy mba teneniny koa aka fomba mety fomba fiady any nge zany mety ady fiady any fa fiady taloha zany le tompoko asa zao de miteny hoe maninona tsy mba tsika reny lerangano vana fa makafaka ny leranga maka io ny karama ministre anankiray ohatriny sambolana firy ny tomobile ampiasainy ministre tompoko zay tsy de ny caisse-noire fa caisse-noire zany tsy resahana tsony fa ny tomobile ampiasainy firy ary fohatrinona ny karamany fa maninona ny eny député foana ny tenina za tsy député ary tsy manaka amina député fa tonga saina hoe ohatrany ahodikodin-dralahy mahitahita reto le resaka satria ohatrany la voix de sometre ny tenen'le mpamakafaka anankiray satria dafa ohatrany mety izy ka mahalendry miteny hoe aza ahodina ny saim-bahoaka aza ahodina any amin'ny 4-4 rany tsy mba zaza ny saim-bahoaka fa afa toy ifatoka amin'ny raha-pirenena hoe mahatra
de vahoaka ary Antananarivo de mipotehny fanjakana mihitsy aminay nanapoti-pianatananarivo satria naninona zay noko oktobra mivezivezy tamin'ny apipa fa volobelona zany mesinireny samy niaraka tany zay tany amin'ny apipa tany amin'ny fa tsy nisy mifandraisana ndraiky tsisy fandraiky miala tsiny aloha fa tsy voatrany za tsy hoe diso voatrany tsy ampy ny teneny misenirena to tany amin'ny commune zay na anaiky ny PDS tompoko fa anao zay azonay to fa etsiketsika aho ijery ny vola kanjony ny tonga ny vola nitazomy ministre ny fanajena ny tany zany ny vola anambanana Antananarivo tsy sabotage hoe zany zany hoe politicienne zany hoe potehana Antananarivo de avao mipotany ASVM hoe izahay mahavita ny teraraha ty zay natao politique ange zany ka tsy mety politique maloto zany madame Lalatina tsy tokony atao zany fa ny tokony azava iny ary ny tena mampalera hoe zay tsy za tsy fanavoazana za ko ambalam-bahoaka fa matoka amin'ny teny fotsiny alolo io PDS io anao ny asany fifidianana ny volana zile hita ao zay lany bahoaka izy milazanareo fa izy fifidianana amin'ny volana juillet amin'ny fahitanay aloha fa so zay lasa eritreritra satria matoa soloa ny PDS io de aniritana an'le fifidianiemboka akanabahana akana merina Antananarivo zay de milaza fa tsy manaky azany zay ary itsikitrehanay ambalam-bahoaka mihitsy fa izay de tsy manaky atao an'izany hoe fitaovana zany fa misy namanay ihany maningatsika eny zay tahoana moka teren'ny tsy fanahana ke vahoaka de milaza tsy filahana iny de milaza amin'ny fanjakana zay voafitaky nareo nanatosatosaka vola ohatrininy eo ary voafitaky nareo fa ny olona eny tsy azo fitahana to eny ary